io base tuliara io zany mbola tamin'ny fahavelon'ny président Zafa dia efa nagnapetrahany fitoriagna tena amin'ny Bianco zasy Pasteur Edouard moa no nanatitra an'izay fitoriana zay hoe jerevonareo akaiky io base tuliara io fa besaka ny zavatra sy mazava amin'io tamin'ny Bianco hatram'izao moa sy nyreagir ny Bianco dia nentin'ny président Zafa maty tany any tamin'ny andro rasiraka izy io dia sy nekeny rasiraka io base tuliara io satria hitany président rasiraka fa sy misy tombosoa ho azon'ny vahoaka magnodidina ny tuliara satria be dia be ny zavatra ateraky ny base tuliara io raha ohatra ka raha ao ny fahasalamana ateraky n'io ao koa ny tany iveloman'le olo voatrandraka amin'io ny fiveloman'olo any amin'ny mpanzono satria hitanareo fa vezo manzono amin'ny ranomasy igny da sy afaka manzono koa izy dia sy nekeny rasiraka io tamin'ny andrasiraka tamin'ny fitondran'ny era zao mampianina izao mpitondra zao misy ny contre an'io hoe base tuliara io hoe sy azo trandrahana io ny député ny tuliara ankehitriny moa tamin'izany tena nisanga hoe ministra izy tamin'izany sy nanaika an'io base tuliara io fa nahagaga rehefa tonga amin'ny fitondrana indray izy dia manaika an'io fitondranany base tuliara io raha manahirana satria ola andrivona ny contre anazy io dia ankilany koa misy koa pour solution amin'io dia tokony atao table boribory fanatrena ny pour sy ny contre dia miady hevitra eo manazava ny contre izao ny contre-havana an'io manazava ny pour zao ny tiavana an'io dia magnelagnelana zany fitondram-panjakana magnelagnelana zay débat zay dia hita eo zany marimaritsy resagny hoe ahoana ny contre an'io ahoana ny pour an'io dia zay marimaritsy resagny débat eo zay ny solution an'io fa raha hoe fanamborana io sy petraky satria le contre sy anaiky misy agnanovana ny base tuliara nefa malagasy ihany koa io malagasy ihany koa io zanako tuliara ihany koa io dia ataonao ahoana zany izy contre io zany ho gadranao daholo io moa zany fanamborana ny colonel Fanapera colonel Fanapera zany managna nahiza anazy tamin'ny tany Madagasikara ty indrindra zany rainy fampandriam-pahalemana dia mbola izy gendarme tany misy an'ny Fanapera zany mangy daholo ny tany ary riarian'ny gendarmeria ny fisiany colonel Fanapera ny mahagaga ny gendarme ihany koa nanambotra azy dia tena mahagaga misy fa izy koa i Fanapera zany ray aman-dreny be ny tuliara ray aman-dreny be ny tuliara zany Fanapera ka ny samborinao colonel Fanapera isy raha sy colonel Fanapera ny samborinao fa ny vahoaka ny tuliara zany ny tuliara zany samborinao zany ka nisy erera ihany zany fitondram-panjakana nanambotra ny colonel Fanapera satria i colonel Fanapera zay teneny keo tsy fantatrareo fa membre ny CIA ny colonel Fanapera nahavita fiofanana tamin'ny CIA colonel Fanapera ka izany dia misy fifandraisany ihany koa amin'any ivelany zany zany ka i colonel Fanapera zany ray aman-dreny be any Madagasikara samborinao managna heviny izy matoa izy colonel Fanapera contre an'io olo manam-pahaizana igny olo nahavita fianarana lavitra contre an'io base tuliara io tokony anotanigny izy colonel ino moa no sy tiavanao anaovana an'ity dia hita io nazavany colonel Fanapera anazy matoa izy nanohitra an'io dia misy dikany fantatsika tsara fa i colonel Fanapera zany dia mahafantatsy tsara ny io fitrandragnany io base tuliara io sy izy indray no i contre hoe tsy fanananasan'ny vahoaka ny tuliara fa ny tombosoa amboniny firenena ny contre-havana an'io ka za dia manao afatra amin'ny fitondram-panjakana ihany avoainareo colonel Fanapera
fa fitazonana ny fanaperana pisy fietsaikana fitondranareo fitondranareo satria TDR sanaikan'io vahoaka malagasy sanaikan'io ka tokony tanjigny any io moa ny préfet nisy communication préfet nagnazava hoe fisikisena sy nazahoana andalagny ino ny démocratie ane io fitondrana io nomena nampindramina fahefana zon'ny vahoaka malagasy raha misy zavatra tsy tiany jerevonareo any ivelany de manao fisikisena izy na zany tsy mila fahazaon-dalagna zany fa satria gn'adidiny efitrano filaminana de miaro ny fananany miakadre fotsiny izy raha niakadrenany sisy dika satria zareo sandroba ino sa ino fa mampiseho fotsiny izy hoe zay sy manaikan'io donc erreur fitondram-panjakana no nandravan'io raha io napisy misy dérivan'io nisy naratra nisy zavatra simba satria nitorany fitondram-panjakana grenade lacrymogène izy niadidin'ny préfet zany de mitena amin'ny filaminam-bahoaka hoe encadrevanareo izy fa tsy ampiasa an'izany lalàna efa nanidaty tany amin'ny 1960 zany mbola sy de nisy hoe évolution na démocratie ne amizao nefa démocratie jerevonareo Stamboul ny mera mivoaka tany daholo ny vahoaka manao contre zany hoe fanehoan'ny vahoaka ny heviny ny andehanana an-dalambe fa tsy fanonganam-panjakana gn'amisikety moa raha vao misy vahoaka kelikely fotsiny na ry amin'ny petite vitesse midina an-dalambe de anonga-panjakana io ny syndicat aneo ny heviny anonga-panjakana zay vahoaka miseho fa raha zany de fananganam-panjakana mba malemana zany fanjakana zany fanjakana malemana zany vahoaka visivisy aneo ny heviny ve de anonga-panjakana zay olo mba maneho ny heviny zany de fananganam-panjakana sy pasala démocratie zany satria vahoaka napindrana fahefana vahoaka misy zavatra sy tiany de maneho an'izay heviny zay izy ka entam-pamarana zany aovainareo kolera fanapera fa misy fietsaikana fitondranareo io fanamboranareo anazy io satria vahoaka ny tuiliara sy anaikan'io misy satria ray aman-dreny be no sambosamborinareo vahoaka malagasy sy anaikan'io satria tsisy mahafatatany kolera fanapera zany eran'ny Madagasikara de mbola izy niasa tamin'ny gendarmerie zany ny rainy ny fandriampahalemana ka afatsy zany amin'ny président république avoay i kolera fanapera aingany de aingany raha ohatra ka mbola tianareo ihany mipetraka amin'ny fitondranareo